Gloire Jesosy satria mbola afaka miverina eto indray tsika. Alléluia. Ivavaka tsika. Andriamanitra raio, Andriamanitra zanaka fanahy masina, Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara, Andriamanitra tsy miova maso ny mandrakizay. Ianao izay mampijoro anay, Ianao izay mampandresy anay, Ianao izay miahy anay, Ianao izay tompony ese ny fahefana mandidy sy manapaka, Ianao izay ho avy amin'ny voninahitra. Indra eo misaotra anao aho, ny Andriamanitra i Abrahama, Andriamanitra Isaka sy Jakoba, Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra izao rehetra izao, tonga mitsaoka midera mankalaza eny Tompo. Ianao izay tompony teny, Ianao izay tompony fahalalana, Ianao izay tompony nofo sy ny fahitana. Tompo malalo, ampiatreo ny nofoko faoka Ianao no hiteny, ampiatreo ny nofoko faoka Ianao no hanambara. Jesosy ao ampiainy tsirairay avy. Misaotra fanahy masina, misaotra Jesosy. Alléluia. Amen. Ny nofy izay ambarako amintsika zany ny 30 décembre 2022 nazoko an'ilay nofy. 30 décembre 2022. Teny amin'ny antikristy. Alléluia. Efa nisy tenin'Andriamanitra ihany koa hitantsika ny zarainao. Amen. Vakiko ny jaona voalohany toko faharoa, jaona voalohany toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Raha tiany fanahy masina moa tohizana dia tohizana ilay izy. Amen. Rakizy izao no raha farana ary tahaka nefa renareo fa ho avy ny antikristy, sady maro no antikristy efa tonga sahady, sady maro no antikristy efa tonga sahady. Koa izany no afantarantsika fa izao no raha farana. Avy tamintsika ihany no niala ireo nefa tsy mba namantsika izy. Fa raha tahiny namantsika izy dia ho nitoetra tamintsika ihany. Fa efa niala izy mba haseho fa tsy hisantsika izy rehetra. Amen. Alléluia. Ny nofy nahita vehivavy anankiray aho. Vehivavy anankiray rehefa nitako dia ny vehivavy fantatro. Amen. Fa misy moa zavatra tsy tiany tompo ambara na dia fantatrao ilay olona. Alléluia. Amen. Raha tsy mifanahy masina miteny. Alléluia. Dia misy antikristy. Alléluia. Ry havana anao zao mihaino zao vidéo zao. Indraindray tsika mieritreritra hoe ny antikristy ho avy dia miandry tsika ilay hoe anjaka eo izay tondra eto ety ambony tany après 7 taona, mandritra ny 7 taona azafady. Amen. Fa mazava ny tenin'Andriamanitra eto araka ny hazavainy hoe rakizy izao no raha farana ary tahaka nefa renareo fa ho avy ny antikristy, sady maro no antikristy efa tonga sahady. Izany hoe efa maro zany nefa tonga sahady, efa maro no manjaka sahady. Alléluia. Dia izy ny tenin'Andriamanitra hoe koa izany no afantarantsika fa izao no raha farana. Sisa ny alalantsika fa ho raha farana zao. Anisan'ny miomana ny antikristy, ny franc-maçonnerie, ny illuminati, occultisme, sorcier, satanista, reny satanique dia efa miomana amin'ny iaviana. Alléluia.
dia misy ihany koa ny fiangonana efa mahalala, fa mahafantatra, efa miomana amin'izany. Amen. Ry havana, tsika ihany koa rehefa tsika tsy mandeha araka ny fahamarinana sy ny fahatahoran'Andriamanitra dia efa antikristy, efa manohitra an' Jesosy. Dia ilay vehivavy hitako misy soratra antikristy dia nanantona azy dia niteny azy fa ahoana ty? Sahalan'ny hoe efa misy marika ny antikristy, dia efa manisy ny marika, efa manisy marika amintsika. Alleluia. Manisy marika raha tsika tsy mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra. Anisan'izany koa tsika raha mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra, efa misy marika ny Jesosy ihany koa. Ilay devoly dia manisy marika ny azy, Jesosy koa manisy marika ao amintsika. Alleluia. Dia hitako ilay rahavavy dia nanantona azy niteny hoe naninona fa ahoana ho aty misy sahalan'ny hoe taitra be zany nanantona anazy niteny azy fa ianao sahalan'ny hoe nampahalala azy hoe misy marika ny antikristy ianao. Amen. Dia izy niome fotsiny, niome zareo. Alleluia. Ianao izay miaino, alleluia, ianao izay miaino an'izao vidéo zao. Amen. Aoka tsika andeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra, aoka tsika atahotra an' Jesosy na misy mahita na tsisy mahita amin'ny ataontsika rehetra. Amen. Manisy ny marika ny devoly amin'izao vaninandro farany zao, manisy ny marika ny azy Satana amin'izao vaninandro farany zao. Alleluia. Azoko ny tiany Jesosy ho tenena satria le hoe mampalala an'ilay olona zany le tsy mety, mampafantatra azy. Amen. Nefa omezany fotsiny ihany. Alleluia. Amen. Maro ny tsy mahazaka ny fampianarana tsisy kilema, maro ny tsy mahazaka ny fampianarana fandeha amin'ny fahamarinana. Amen. Fa zatra le takotakonana fotsiny le fahotana. Amen. Tsarovy ry havana fa efa mandray ny marika ny antikristy tsika ary efa manohitra an' Jesosy. Fa manohitra an' Jesosy dia dikan'izay tsika tsy an' Jesosy dia le fandehanantsika amin'ny fahotana. Amen. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha kizy izao no raha farany. Izy ateneniny eto izao sy ianao tenen'i Jesosy eto. Tahaka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy sady maro no antikristy efa tonga sady efa maro. Halleluia. Sady maro no antikristy efa tonga sady koa izany no ahafantarantsika fa izao no raha farany. Izany ny alalanao fa izao no raha farany. Fa maro no mangidy itsofina, tsy te haheno ny tenin'Andriamanitra, tsy te halala ny tenin'Andriamanitra, tsy te handeha mahitsy araka ny soratra masina. Tsy azontsika ampifangaroana Jesosy na soatsika any Satana na tsika any Jesosy. Amen. Tsy azontsika amboamboarina hoe Jesosy mahafantatra, izy malala, izy ane mahafantatra, izy ane zao e. Amen. Itsika no mila mahafantatra ny sitrapon'i Jesosy satria tsy tsika tsony no velona fa Jesosy no velona ato anatintsika. Alleluia. Dia n'izao tsika dia mila mahalala zany hoe amen an' Jesosy be za sa aniza. Alleluia. Avy tamintsika ihany no niala reo, tao ihany izy fa niala, tao ihany izy tao amin'ny Jesosy ihany izy nalala an' Jesosy fa niala. Amen. Niala amin'ny fahamarinana, niala amin'ny fahamasinana. Amen. Fa raha tahiny namantsika izy dia ho nitoetra tamintsika ihany, fa efa niala izy mba aseho fa tsy hisantsika izy rehetra, tsy hisantsika izy rehetra. Amen. Amendiny faharoapolo eto raha miteny izy fa ianareo kosa manana ny ositra avy amin'ilay masina. Ianareo kosa izaso ianao ilay manana ositra avy amin'ny fanahy masina. Ositra dia ilay fanahy masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Ny fanahy masina mampahafantatra zavatra rehetra, tsy noho ny tsy ahafantaranareo ny marina noho ny ranoratako taminareo, fa noho ny ahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisiana lainga avy amin'ny marina. Raha vao tsika miaina amin'ny lainga dia tsy avy amin'ny Jesosy. Amen. Ny lainga tsy avy amin'ny Jesosy.
ny lainga avy amin'ny Satana. Amen. Misy ny lainga marina, lainga masina, lainga kelikely fotsiny, tsisy kely tsisy lehibe ny fahotana eo amin'Andriamanitra. Tsisy kely tsisy lehibe ny fahotana eo anatin'Andriamanitra ry ava-malala. Teny meny Jesosy fotoana antsika, hanamboarantsika ny fiainantsika, handiniantsika ny fiaina ava-malala. Tsy anisany handray ny marika ny antikristy tsika. Tsy handray ny marika ny antikristy tsika mivavaka ihany, manompo an' Jesosy ihany tsika. Amen. Fa mbola miaina amin'ny fahotana zay nge le marika ny antikristy. Halleluja. Zay ny marika ny antikristy, le fandraisantsika. Amen. Le fanaovantsika ny tsy marina. Karaha tenenina amin'ny tsy fahamarinantsika, misy ny tsy mahazaka, misy ny miala, misy tsy mentsony. Halleluja. Nidirana amin'ny lanitra tsy mora. Tenin'Andriamanitra maharary. Le maharary mihitsy ny manova atsika. Amen. Le maharary mihitsy ny manova atsika. Halleluja. Mba tsy handray le marika izao ianao, mba tsy handray le marika ny antikristy, fa handray ny marika ny Jesosy Kristy Tompo. Dia le rano tao amin'ny hazo fijaliana. Amen. Satria voavidin'ny rano izao ianao. Harekaraboseka babababa. Maro mandray ny marika ny antikristy tsy mahafantatra ignorant. Tena maro mandray tsy mahalala, tsy mahafantatra hoe dia izy hoe manompo ihany izy. Mivavaka izy nefa miaina fisotroana toka, mivavaka izy nefa miaina amin'ny lainga, mivavaka izy nefa miaina fosafosa, mivavaka izy nefa ao anatiny fiatsaram-belatsy, mivavaka izy. Amen. Nefa ao anatiny tsy fataon'Andriamanitra miaino hiran'izao tontolo izao. Marika ny antikristy zany raisintsika. Amen. Halleluja. Fa raha ny osotra ny fanahy masina ao anatsika, matahotra antsika ny anao ratsy. Matahotra antsika ny anao ratsy raha ny fanahy masina ao anatinao. Amen. Halleluja. Zay ny nofina Sion toboaty amin'ny 30 décembre 2022. Mandray ny marika ny antikristy. Ny vehivavy dia azo oharina amin'ny fiangonana ihany koa. Maro mandray ny marika. Halleluja. Tena andeha amin'ny fatahorana Jesosy tsika. Mandeha ny taona, mandeha ny volana, hiala amin'ny ratsy tanteraka. Amen. Ka ny fanahy masina no hitarika atsika. Ny fanahy masina hitarika atsika marina rehetra, ka ny marina nafaka atsika tsy ho andevony ota. Halleluja. Amen. Voninahitra ho an Jesosy rery ihany. Ho azy hatramin'ny taolany indrindra ho mandrakizay vavaka atsika. Andriamanitra ilay zanaka ary fanahy masina. Andriamanitra tompo any amin'ny avo indrindra. Jesosy, ianao ilay maty ny solo anay. Eny Jesosy, maro tokoa nefa mandahanao, maro tokoa nefa miala amin'ny fahamarinanao Jesosy. Tompo arovy izay. Arovy izay Jesosy mba tsy handray ilay marika ny Satana. Arovy izay dian'izao Jesosy malalo. Mba handray ilay marika ny hazo fijalianao. Jesosy, ampaherezo ny tsirairay avy. Ampaherezo. Ary sokafo ihany koa ny masom-pananay mba afantaranay ny marina, ka ny marina nafaka ny tsy handevon'ny fahotana Jesosy. Maro aminay ny tsy mahalala, maro aminay ny tsy mahafantatra, fa raha mandahanao zay dia efa antikristy. Jesosy, tany mafy izay tsy hiala aminao, tany mafy izay tsy hivadika aminao. Jesosy, azona hatramin'ny faran'izay, mba azona ilay fiainana mandrakizay. Oh, halleluja. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy, ho fatianao izay. Jesosy, ampahafantariny zanakao. Ampahafantariny marina izay Jesosy. Ampahafantariny marina izay Jesosy, mba tsy handraisana ilay marika. Mba tsy handraisana ilay marika dian'izao Jesosy. Tombo, fa ianao nitomboka senao Jesosy no raisinay. Nitomboka senao no raisinay Jesosy. Dia ny marika ny hazo fijalianao. Dia ny marika ny ranao ny tete. Ny marika ny ranao Jesosy ilay tao Kalvary. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy.
teninao. Amen, amen, amen. Mbola tsy tonga Jesosy, mbola miveriny eto an-trantsika. Amen. Bitany hafatra. Halleluja.